Matio toko fahadimy amby roapolo. Ny fanoharana ny amin'ny virijiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena amin'ny mpampakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangan'ireo virijiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny hendry, mba homeo kely amin'ny solikareo zahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny hendry namaly ka nanao hoe so tsy ampoanay soanareo fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpampakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijiny teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay zahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Ho amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny fanoharana ny amin'ny talenta. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any amin'ny tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 10, ary ny anankiray 2, ary ny anankiray 1. Samy arak'izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 10 ka nataony varotra izany. Ary nahazo tombony talenta 10 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray 2 dia nahazo 2 tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatony ilay nandray talenta 10 dia nitondra talenta 10 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 10 natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 10 koa aho. Ary hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy taminy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinjy eny amin'izay tsy nana mahafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nana hafanao. Dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indri lasanao ny ianao. Ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe ry mpanompo ratsy sady malaina. Efa fantatrao fa mijinjy eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nana hafako. Ko tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao. Ka raha tonga dia ho nandray ny ahy mba hanjanany. Ko alao aminy talenta dia omeo ilay manana talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy. Fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy.
ary ario any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ny avian'i Kristy hitsara ny firenena rehetra. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondriny amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny ndraiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorena n'izao tontolo izao. Fanaona dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroinareo, ny vahiny dia nampetranoinareo, tsy nanan-kitafy dia notafianareo, narary dia notsaboinareo, tahotra ny maizina dia novanginareo. Ary dia namaly azy ny marina ka nanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroinay? Ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampetranonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay? Ary oviana no hitanay narary ianao, natao ohatrany maizina ka novanginay? Dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: mela amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanaona fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny fa tsy mba nampetranonareo, tsy nanan-kitafy fa tsy mba notafianareo, narary sy tahotrany maizina fa tsy mba novanginareo. Ary dia amaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaheta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tahotrany maizina ka tsy mba nanompo anao zahay? Fa namaly azy izy ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay.